Nifarana tamin'ity voalohan'ny volana Desambra ity ilay fandaharanasa Passoba izay vatsian'ny vondrona Eropeana ary notanterahan'ny Unicef. Mandrakotra ny atsasa-manilan'ny nosy ary maherin'ny folo tapitrisa ny olona mahazo tombony amin'izany miparitaka amin'ny faritra sivy. Tany Morombe moa nanrakatonana izany ny voalohan'ny volana Desambra lasa teo. Izay ro jerentsika ny sary. Dimy taona no naharetan'ilay fandaharanasa Passoba santé, fandaharanasa lehibe iray no vatsian'ny vondrona Eropeana ary ny Unicef no nanantanteraka azy. Vola mitentina 2.3 tapitrisa euro no nanatanterahana izany, nentina nanamafisana ny fisitrahan'ny malagasy mahery ny 10 tapitrisa ny fahasalamana azo antoka. Tamin'ny alalan'ny fanampariahana ireo mpiasan'ny fahasalamana izay misy 820 nisan'izy ireo miparitaka any amin'ireo toerana lavitra ao anatin'ny faritra sivy eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanavaozana ireo ivo-toeram-pitsaboana maro na CSB sy ny fanokafana ireo nikatona tao anatin'ny krizy sivy sy roa arivo. Maro ny dingana vita satria faritra sivy no naovana zany fanamafisana sehatra fahasalamana zany faritra sivy natao maro tsy teny fotsiny hoe CSB2 izay misy fanamboarana tany miraika amin'ny valopolo sy roanjato trany ary misy koa ireo tobim-pahasalamana izay didy lasa sokatra. Nisy le ataoko hoe raha zao misy an'ny olona mpanao consultation prénatale lasa niakatra ohatr'izao izy be dia be le rapport izay nendrareo teo dia azo lazaina zany fa misaotra anazy tamin'izany tao zany ary azo lazaina nahomby projet Passoba santé iny zany fa nandritran'izay lafiny 5 taona izay. Nampitombo ny tany fandehanan'ireo mponina any ambanivohitra amin'ny toeram-pitsaboana ny fisian'ny fandaharanasa Passoba raha ny nambaran'ity rasazy ao Ambaikily ity. Maro ny olona manatona tombim-pahasalamana na hanao fandraisam-piterahana zay na hitsabo. Rehefa tonga zany Passoba zany nanome materiel, nanampy amin'ny resaka ressources humaines zany nanome personnel de santé koa tamin'izay, nanampy anay taty nanao appui dia hita hoe nihatsara zany le fomba fiasa. Maharaka ihany koa ny fanafody ao amin'ny CSB2 Antanieva hoy ny mpitsabo. Maharaka aloha raha fanafody amin'ny CSB2 inay zany dia antoka. Olona saminay zany dia eo amin'ny 700 sy 1,000 eo zany no vahoaka eto amin'ny commune Antanieva sahan'ny CSB2 ity zany. Na dia hifarana amin'ity taona 17 sy 2 arivo ity aza ny fandaharanasa dia hiezaka ny hanohy hatrany ny ezaka efa vitany eo anivon'ireo toeram-pitsaboana any ambanivohitra ireo.